fanena tamin'ny Samuel. Aiza ny pahita? Zany ho izy hozy Samuel. Andriamanitra ka efa niteny tamin'ny Samuel manao hoe isy lehilahy Benjamita zanak'Kisy ho ampandehaniko eo aminao, dia izy no tendrenao ho mpanapaka ny oloko. Ho ataon'Andriamanitra ina hoe nampandehanina. Atao ina hoe avy eny amin'ny tekinao nampandehanina. Ohatranao na fomba nampandehanan'Andriamanitra azy, nataon'Andriamanitra very le biriky. Zay ny fomba fampandehanan'Andriamanitra azy. Ianao zay mandalo aty ankehitriny ao anatina olana, fampandehanan'Andriamanitra anao eo amin'ilay programa io. Ary androany mamoaka teny pasoavana ho anao, ny adinao rehetra, ny olanao rehetra, ho avadika Andriamanitra lalana hitonanao any afantaterahany programany rehetra. Tsy mare amen na mare sy lahatra tsara. Ny madio rehetra manday an'izany, ny emma rehetra manday an'izany, lehilahy rehetra manday an'izany, ho avadika Andriamanitra lalana makany afantaterahany programany. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany androany. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany androany. Raha mafy be le adinao, goavana be zany le lalanao. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Nataony very lay boriky mba hahafahana manositra ny Saoly ho mpanjaka ny Israely. Ka zay olana mitranga eo amin'ny fiainanao, azo ataonao mampemotro zany. Dia na enao mihitsy le tian'Andriamanitra natanterana an'ilay programa, dia ianao hoe andao ody fa tsy hita ntsony le boriky. Tsy mahazo mody zany eo. Miroso hatramin'ny farany makany amin'ny programan'Andriamanitra tsika androany. Halleluja. Resy lahatra amin'izany fianao lasana pavy.